Endreny amin'ny teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely atombavako aza. Salamo 8:7. Ny ten'Andriamanitra dia fanilo mpitaridalana antsika tsiraray avy amin'ny fiainana andavanandro ary manazava ny lalana izany ten'Andriamanitra izany, manampy amin'ny fifandraisana rehetra izany tenin'Andriamanitra izany, na ara-panahy na ara-nofo. Ary rehefa dinihana sy ianarana lalina ny Baiboly dia mitombo isika, mampitombo ny olona izany amin'ny fantakarana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra, hantakarana ny fitiavan'Andriamanitra ary mampahery ihany koa. Ary ho an'izay mino marina araka ny taridalina amin'ny teny ity dia loharan'ny fifaliana sy ny fiononana ny tenin'Andriamanitra, satria ny fanahy masina no miteny ao am-po ka manome fiadanana sy hery. Tsy misy fianarana izay afaka manatanjaka ny saina sy ny fanahy tahaka ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra lasana bavy malala. Koa eo amin'ny fiainantsika dia tsy tokony hanao atsirambina isika ny amin'ny fianarana sy famakiana ny tenin'Andriamanitra, satria ny fahalalana azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay izy io, mitondra fanantenana izy io ary mitondra fifaliana ao amin'ny Kristy. Izay mandray an'izany taridalana izany ihany koa dia ny tenin'Andriamanitra dia sady mampiatra azy azafady amin'ny fiainana andavanandro dia mitombo ampanahy ary miomana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izany hoe tsara fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny soratra masina dia natao ho fiainana, natao ho antsika izy io, hanome fanantenana, hanome fiononana ho an'ny olombelona rehetra izany, ao anatin'izany ianao io. Na dia mandalo aza ny zavatra rehetra eto an-tany dia maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra, ary ny fotoana lanina amin'ny fianarana sy ny vavaka dia mampitombo ny vokatra lehibe lavitra noho izay antenaina. Raha fihezina dia izao ny lesona amin'ny teny ity: ny tenin'Andriamanitra no mpitaridalana marina amin'ny fiainana. Ny fandalinana ny Baiboly dia manatanjaka ny saina sy ny fanahy. Ny fampiarana ny teniny amin'ny fiainana dia mitondra fahatanterana ao amin'ny Kristy, mitondra fifaliana ao amin'ny Kristy, mitondra fanantenana. Ary ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay ary manome fanantenana sy fiononana amin'ny ankapobeny ihany koa izany. Raha lasaina bavy malala, ny tenin'Andriamanitra no loharan'ny fahendrena. Koa miantso anao ny Tompo fa amin'ny tenin'Andriamanitra no misy fifaliana, misy fiononana ho antsika tsiraray avy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Andeha ho diniantsika mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha ho ataontsika fiainana mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha ho ampiasintsika eo amin'ny fiainantsika izany tenin'Andriamanitra izany, satria izany no mitarika antsika ho amin'ny famonjena ry raha lasaina bavy malala. Andao apetrantsika ambavaka ny tontolo andro sy izay lesona voarantsika izay. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny fahatsaranao. Ankehitriny dia tsapanay fa zava-dehibe ny teninao ary nomenao anay izany mba hamonjena anay tsiraray avy. Meteza mindra fo amelany elokay, mitahiny any an-tokantrano tsiraray avy mba hita fity aminao ary ianao lara-pamena ny fianarana ny teninao, famakiana ny teninao, ka ary indrindrindra ho tia ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.